Mialohan'ny hiatrehana ny dingana faharoa farany amin'ity pôly dezastina ny lalao miverina izany dia azo lazaina fa dia tsara toerana aloha ny Fossa Junior avy any Mahajanga amin'ity fananty izay arahan'ny Knapsa akaiky izay akaiky satria zareo Fossa Junior dia manana isa 7, ny Knapsa kosa manana isa 4. Fa hiverina eto andrenivohitra kosa indray tsika aloha dia hijery ny fidinany tompon-daka ny Ligue Nalemanga ho an'ny Ligue 2 kosa indray izy ity izay niditra tamin'ny andro 7 mialohan'ny farany. Nandritra izany andro 7 izany ary dia mbola mitarika Vonjimaika hatrany ery zareo 5 FC rehefa nandraisy ny Jet Mata tamin'ny isa 3-0. Niakatra ho 5-3 ny isa azon'ny ekipan'ny FFC taorian'ny andro 17 mialohan'ny farany amin'ny fidinan'ny tompon-daka Nalemanga taranja baolina kitra sokajy Ligue 2 natao tany Carrion ny sabotsy teo. Resin'izy ireo tamin'ny isa 3-0 mantsy ny ekipan'ny AS Jet Mata. Vokatra izay mametaka azy ireo eo amin'ny laharana voalohany Vonjimaika hatrany. Raha toka mivoaka ho mpandesa araka izany izy ireo amin'ny lalao farany dia izy ireo no vohitra ho tompon-daka sy akatra sokajy diviziona voalohany amin'ny topo lalaovana manaraka. Ny aloha izay dia lavin'ny ekipan'ny Disciple FC tamin'ny isa 4-0 ihany koa ny ekipan'ny AS Saint-Michel. Ary teo amin'ny lalao voalohany natao tany Carrion dia resin'ny LGK Plus tamin'ny isa 3-0 ny ekipan'ny CFTFC. Koatr'izay dia tsiraikitra fanahembitra amin'ny fotoana manaraka ny lalaon'ny CFFA sy ny Fossa Junior Espoir tokony natao tamin'ny Bevalala. Ireto ekipa roa ireto izay mitana ny laharana faharoa sy fahatelo Vonjimaika miady hidirana laharana faharoa ahafahana miakatra ho diviziona voalohany, izany no tena hahaliana mandritra ny andro 17 farany.